Faly miarahaba antsika tsirairay avy indray tratra ity alatsinainy 10 ny volana Aprily ary manoana fahasoavan'ny Tompo amintsika. Mirary ny soa rehetra, mirary ny tsy salama mba ho salama, mirary ihany koa ny kivy mba hahery raha mandray izao tenandriamanitra izao. Alohan'ny hidirantsika amin'ny mofinaina anio dia iaraha ivavaka. Tompo ty anay eo, mbola velom-pisaoranao izay fa mbola afaka miantso ny anaranao. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny herin'ny fanahinao masina izay mitaona anay hianatra izany. Voazy ny fahamampanahinay Tompo, mba hahatsiaro fampanota tokoa izay ary mila famelan-keloka mba handraisanay fitahiana avy aminao. Mety ezainao ary nadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra amin'ity maraina ity. Aoka Tompo, mba ho rakofanao ny fahasoavanao izay ka ho fotsianao tahaka ny oram-panala ary ho diovinao tanteraka ihany koa. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe loharanon'ny hery rehetra. Loharanon'ny hery rehetra. Alaina amin'ny Korintiana 1:5-10 sy ny 12 manao hoe: ary satria ny olona iray no nisehon'ny fahafatesana, dia ny olona iray kosa no nisehon'ny fitsanganan'ny maty. Fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama, no hahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Amen. Andova fiainana ny marina, fa fahafatesana kosa no anjaran'ny ratsy fanahy. Ny fanahy izay manota, izay nanota ihany koa dia ho faty ao anatin'ny fahafatesana mandrakizay. Fahafatesana izay tsy arahana fanantenana fitsanganana amin'ny maty, rehefa izany dia ho tonga ny fahateseran'Andriamanitra. Talanjona aho nahita ny nahavitany Satana nampino ny olona fa ilay tenin'Andriamanitra hoe ny fanahy izay nanota no faty dia midika hoe ny fanahy izay manota dia tsy ho faty fa ho velona mandrakizay ao anatin'ny fahoriana. Dia hoy izy ny anjely manao hoe ny fiainana dia fiainana, na misy fahoriana na misy fifaliana. Ny fahafatesana dia tsy misy fanahintainana, tsy misy fifaliana, tsy misy fankahalana. Niaran'ny fahafatesana mampahory tao anatin'ny fahafahambaraka tanteraka Kristy mba hananantsika fiainana. Kanefa nitsangana fitaom-pasana izy, ary eo anjely analikisa izay nahita azy namerina indray ny aina izay fanafony dia nanjeniteny ny feno fandresena sy fihobiana raha nitsangana teo amin'ilay fasana nindramina tamin'i Josefa izy hanao hoe izaho no fananganana ny maty sy ny fiainana. Voavaly ilay fanontaniana hoe raha maty ny olona mety mbola ho velona indray ve izy? Nariarin'Andriamanitra tonga nofy ny fiainana sy ny tsy fahafatesana amin'ny alalan'ny filazantsara. Ny fahafatesana no nazahoan'izay rehetra mino azo fiainana mandrakizay. Ny fahafatesana no nanameloka ilay niandohan'ny ota sy ny tsy fahamarinana ho an'ny fahafatesana mandrakizay izay tambin'ny ota. Ilay mpanome sy tompon'ny fiainana mandrakizay, Kristy irery ihany no afaka mandresy ny fahafatesana. Izy no mpanavitra, izy no mpanavitra anao. I Kristy mihitsy no fiainana, ilay nandalo fahafatesana mba handringanana ilay manana ny herin'ny fahafatesana. Izy no loharanon'ny hery rehetra. Misy balsama fa ny kilikata, misy dokoterany. Izy Kristy irery ihany no loharanon'ny hery rehetra. Raha fitenina no finainantsika anio dia tsaroa fa ilay ratsy dia miezaka manjakariva mba handiso sy hamitahana ny olona rehetra, indrindra mahakasika ny fahafatesana. Hatrany am-boalohany dia nolazainy fa tsy ho faty tsy akory ianareo hozy izy. Holazainy ihany koa fa tsy misy izany fitsanganan'ny maty izany. Nolazainy ihany koa fa tsy ho faty an'izany, tsy misy izany fandringanana lehibe amin'ny hafa izany. Noporofian'i Kristy anefa fa ny fahamitan'ny Satana dia misy fetrany tokoa ary Kristy irery ihany ny fahamarinana. Noporofiany fa na dia nandalo ao anatin'ny fahafatesana ary izy, dia izy mihitsy no loharano fitsanganana ho an'izay rehetra mino azy. Izaho sy ianao izany izay mino an'i Kristy anio dia na dia mandalo fahafatesana ary dia mino tokoa
fa tsy maintsy hatsangana Kristy indray, averina indray ny aina ary ny ota rehetra dia mijanona fa tsy mitsangana miaraka amintsika satria Kristy dia nitsangana mba ahafahako mitsangana amin'ny maty ihany koa, ahafahanao velona ihany koa, ahafahanao mahazo hery. Ny hery rehetra dia ilay hery amin'ny nanamboarana antsika tany am-boalohany. Dia mba ao aminao tokoa anie izany fanantenana izany, fa tsy misy azahoantsika hery lehibe indrindra raha tsy ao amin'i Kristy irery ihany. Tsy misy hahavita hampitsangana ny maty raha tsy Kristy irery ihany, tsy misy nahavita hanavitra sy hanavitra anao raha tsy Kristy irery ihany. Aoka Kristy ho fototra iorenan'ny finoantsika sy hanjakan'ny herintsika rehetra. Vavakantsika, saotra anao izay iray hony amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Ianao ilay fototra ny finoanay, ilay toeran'ny aina rehetra anao hitodihan'ny fonay ankehitriny. Tompo ankahirery izahay ary tano anao mandrakariva ary meteza ianao ho mpiambina anay, ho mpiandry anay mahatoky ary ihany koa mba mangataka ny fanahinao masina izay mba hanovo hery ho anay tsirairay avy, tsy ho kivy fa hatsapa mandrakariva, fa fifaliana mandrakariva ny hanananay ianao satria ianao efa nandresy ny fasana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.